Ravana malalo amin'ny tompo anapa-komponareo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ivavaka sika. Sotranao zay raha eo amin'ity alahady rome raika amby roapolo amby roa arivo ity zay ankalazana anao noho ny alahady ny mpandray fanasan'ny tompo. Dia anao ndray hiteny aminay mpandray fanasan'ny tompo ka nananay hery sy faherezana hijova volombelonao amin'ny sehatra rehetra zay anananay fahavelomana. Dia mitenenina anao tompo fa voninkazo zay mpanomponao saotra Jesosy. Amen. Araka ny voalaza omaly ravana dia mandray loha hevitra vaovao indray sika mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Amin'ity alahady faefatra manaraka amin'ny pasika ity, alahady roa me raika amby roapolo amby roa arivo ity, dia alahady ny mpandray fanasan'ny tompo natsika eto amin'ny fiangonana Anosizato Ebona. Havozy ny fanekenao ianatren'Andriamanitra. Amafiso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, atsarao azona manatanteraka izany natreo no hevitra mpanjintsika mandritra ity volana ity hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina ravana dia Andriamanitra mitoetra ao anatin'ny olona, Andriamanitra ao anatin'ny olona, Andriamanitra maka herin'ny olona, Andriamanitra mampifamatotra ny ain'ny olona amin'Andriamanitra, Andriamanitra mampiray antsika amin'Andriamanitra. Koa aoka angataka amin'ny fanahy masina manakarivo isika manana antsika hery, dia le herin'Andriamanitra zay tsainy zao tontolo zao resena. Ny avantsika ny razantsika teo aloha dia efa niteny mihitsy hoe ny hery tsy maleo ny fanahy, mahery avana ny fanan'Andriamanitra. Eto dia hita amin'ity boky ny Deutéronomie toko faefatra amby telopolo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy ity izany zay vakitsika indray amin'ny anaran'ny tompo amin'ity androany ity. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehovah. Ary naleviny tondoasa teo amin'ny tany Moaba tanifin'ny Bet-peor izy ka tsy misy olona malala amin'ny fasany manakandroany. Efa roapolo amby zato taona Mosesy vao maty ary tsy pahana ny masony na niena ny heriny. Ary zanak'Israely nisaona amin'ny Mosesy 30 andro teo Arbota Moaba, dia tapitra ny andro fitomaniana nisaonana amin'ny Mosesy. Ary Josia zanaky Nona dia feno fanampahinena fa efa nametrahan'i Mosesy tanana izy, dia nino azy ny zanak'Israely ka nanao araka izay nandidiny Jehovah amin'ny Mosesy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Efa voalaza antsika teo fa mandray loha hevitra vaovao indray tsika dia manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Deutéronomie toko faefatra amby telopolo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Eto ry havana dia zava-dehibe ny hoe feno ny fanampahin-drehetra. Josia zanaky Nona rehefa nametrahan'i Mosesy tanana izy dia nandray ny fanahiny fahindina zay tao amin'ny Mosesy ka natonga azy nanao araka izay nandidiny Jehovah azy, nanao araka izay nandidiny Jehovah azy. Mosesy ravana dia mitahaka ny olona amin'izay lalana akisitrahan'Andriamanitra. Ary izay mahatonga ny Mosesy manana toerana lehibe amin'ny soratra masina. Mpandika soratra masina sasany ary dia milaza fa Jesosy dia Mosesy vaovao satria nitahaka ny olona amin'ny lalana akasitrahan'Andriamanitra, nampianatra ny olona ny azona manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary nitaona ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra manakarivo. Eto Josia zanaky Nona rehefa nandray ny fametrahan-tanana tamin'ny Mosesy dia feno ny fanahy fahindrina. Ary hita amin'ny bokin'ny Josia manontolo zany satria zao no teny azon'ny Josia rehefa anatrotrosa ny asany tahaka ny zanak'Israely izy amin'ny Josia toko voalohany andiny fafito manao hoe mahereza sy matanjaha tsara ianao hitanemanao anao araka ny lalana rehetra zay nandidiny Mosesy mpanompoka anao, aza miala amina na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia mba mbinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Aza miala amina na amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana mba mbinina ianao amin'izay alehanao. Ny fanahan'Andriamanitra riavana no ananantsika hery sy faherezana, ananantsika tanjaka, azontsika mitandrana koa
lalàn'Andriamanitra ka tonga antsika tsy miala amin'ny fanarahana any na miakavia na miakavana. Rehefa zany nataontsika dia ambin'Andriamanitra tsika amin'ny nataontsika rehetra. Koa amin'ity andro an'ity aoka hitanao isasy ianao aoka mba anaiky toera amin'ny fanan'Andriamanitra ary mba hivavaka koa tahaka mpanao salamo hoe aza manaisotra ny fananao masina amiko, satria zany fanan'Andriamanitra zany mitahaka atsika, mampahery atsika, ary tsy vitany hoe mampahery atsika any fa mampatanjaka atsika ananantsika risy-poatrany anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ninninona toe-javatra mandroa atsika, ninninona sakatsakana zay mahazo atsika dia ny fanan'Andriamanitra dia eritseroina lazain'i Jesosy hoe zay mino azy dia isy loharano boboka ao anatiny. Zay mino an' Jesosy dia mino zany fanahy masina. Zay loharano boboka tsy mety ritra ao anatintsika zany dia ny fanahy masina zay mino amin'io zany. Koa amin'ity andro an'ity aoka ianao angataka ny fanahy masina manakariva ka afahanao manao zay andidian'Andriamanitra amin'ny ataonao rehetra, ary ambininy ianao amin'ny ataonao rehetra rehefa manao zay andidian'Andriamanitra. Ary lazain'ny soratra masina fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra dia rahalahin'i Kristy sy anabavin'i Kristy ary ren'i Kristy. Dia ny fanan'Andriamanitra ampahery anao sy ampahazotanao anao zay andidian'Andriamanitra amin'ny ataonao rehetra. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izany ka mba omeo ny fananao masina manakariva ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano ary ny isam-baravarana amin'ity andro an'ity, mba hatsapahany indray fa tianao izy famatokenana aminao, tianao izy hanana ny sainao dia ny sain'i Kristy, zay ny tenin'ny Paoly apôstôly izay zay manana ny sain'i Kristy, satria ny fanan'Andriamanitra no tiako aminy. Dia ataovy tafatoetra aminay tsiray avokoa fananao Tompo, mba azonay miorina tsara amin'ny fanarahana anao satria aminao rery ihany no andrisenay zay zava-tsarotra misy eto amin'ity zao ity, ary tsy menao fanahy osy zay fa fanahy mahery, be fitiavana sy mafety. Dia zany tokoa ane ny fiainanay ambara-piavin'i Kristy eny amorony lanitra, sady sitraka ny ary vavaka hoe rainay zay ny an-danitra. Masina ane ny naranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-tany. Mino iny ny anona sahazo anay ary mamela ny eloka tahaka namelana izay meloka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny Tompo amintsika ane zao tsodrano zay tononona amin'ny anararaisana ka fanamasiny zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Andriamanitra ny fiadanana zay nitondra an' Jesosy tompontsika mpiandro olo lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny fanekena mandrakizay izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiaso anatinareo zay akasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra manakizay. Amen.